matahotra zany reto candidat anaky folo reto satria raha candidat maivana zany lay candidat toanako dia tsy nataony ohatran'izao ho lasa chance ho an'ny Madagascar ny fanana ny filoha rajoelina nationalité frantsay. Zany hoe chance ho an'ny Madagascar amin'ny négociation amin'ny îles éparses andriamatoa any rajoelina. Efa resahana hoe resaka nationalité. Mazava amin'ny article 42 io mantsy nareo mantsy mpanao masturbation intellectuelle entinareo mazavatra compliqué ny olona amboreanareo ny olona dia amin'izay ny olona tsy tan'olona tsony izay marina hoe ahoana ny fandehalizy dia tsotra ilay hoe tsy ampoiziko hoe professeur magnano valiny teny karaha zay. Raha ny olona mpandinika politika zany, mpamakafaka politika zany, sociologue zany, olo manana atodoa zany. Ny raha tiako volagniny ihany zegny mikasiky fahitako le débat nataony andriamatoa Paul Rabary ho antsika zay tsy mahafantatra, sociologue Paul Rabary zany, mpampianatra amin'ny université ao Antananarivo, namintsika amin'ny teny gasy hoe mpandinika fiarahamonina, sady navy ministre tamin'ny androny HVM ary navy nilatsaka filoham-pirenena tamin'ny farany teo. Donc zany olona manana ny maha izy azy. Niady hevitra tamin'ny Koto, fantatsika jiaby Koto Lilahimahitsoambo mipetraka Suisse agny, le manao Facebook igny fantatsika, ary manana ny maha izy azy koa i Koto eo amina connaissance zay anagnany sy amin'ny fahalalagna zay anagnany. Nanao débat izy roa omaly tamin'ny Real TV, dia nihaino za rango amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny zava-misy dia tsotra. Andriamatoa Paul Rabary agnisan'ny olo matetika ataony journaliste interview mikasika ny raharam-pirenena satria izy mpandinika politika izy ary mpamakafaka politika. Kofa nanomboka fitondragnany any rajoelina pardon, agnisan'ny olona mikritike ny fitondragnany any rajoelina Paul Rabary. Kritika amin'ny lafiny maro, amin'ny lafiny fitantanana, amin'ny lafiny faripahaizana zareo ministre sy ny sisa sy ny sisa. Ary agnisany olona ataontsika hoe mba niandraandra le fahaizan'le olona ho za hoe mety ty analizin'ity olona ty satria milaza zavatra marina izy hatramin'izay. Tampotampoka io Paul Rabary lasa nanohana andry rajoelina. Le olona ny kritika nanamafy izy taloha hoe tsy tokony olo anana double nationalité izy no mitondra firenena satria iza no arovany le ivelany veo izy sa le aty Madagascar. Ka tsara izy le olona manana nationalité malagasiano izy no tokony hitondra satria tanindrazany io eto ny tavoniny izy ary mbola ilevina eto izy. Fa ny olona manana nationalité français izy dia tsy afaka ary tsy azo lazaina ho tia tanindrazana nataony Paul Rabary zay. Nefa fantatsika amin'izao iany rajoelina manana nationalité française dia tonga Paul Rabary nanohana any rajoelina déclaration tamin'ny CCI vato io, dia za manokana alohan'ny débat nazy ny Koto dia kivy za tegna kivy tamin'ny Paul Rabary. Ary tiako avy aminazy ihany zegny, kivy za satria olona niandren'olo satria Paul Rabary ange mpampianatra amin'ny université zany, olona manam-pahaizana zany, manana mpianatra anao
rahalahy manam-pianatra anao ramose, mizavatra ampianarinao tanora ao. Ka ny tena anao tamin'ny debanareo Skoto fa hoe le tombotsoan'ny firenena no natonga anao nanohana Andry Rajoelina. Averiko ndraiky, ny tombotsoan'ny firenena no natonga anao nanohana Andry Rajoelina. Ka zay avy hoe kivy za satria olona manam-pahaizana ohatrany anao no sahy milaza fa tombotsoan'ny firenena no nanosika anao nanohana Andry Rajoelina. Aveo izy anao no ny fahitanao fa hoe fikambanan'ny kandida 10 na 110 de zay no natonga anao nanohana Andry Rajoelina. Mialatsiny fa ny malaza izy c'est du n'importe quoi satria raha ny olona mpandinika politika zany, mpamakafaka politika zany, sociologue zany, olo manana atodoha zany, ka ahoana ve no ahafahan'olo andiniky, ahafahan'olo ihino fa hoe olona manam-pahaizana toa anao no ilaza hoe nohony fitiavana tandrazana, nohony tombotsoan'ny firenena anohagnanao Andry Rajoelina. Ka tombotsoan'ny firenena manahoana tompoko miasainao milaza fa hoe anagnany fitondrany Andry Rajoelina. Tombotsoan'ny firenena manahoana? Raha misy olona anankiray baka hanohagna olo, misy critère ao. Hoe izy koto hoe misy bilan, za tsy laza bilan fa misy karazana critère ao. Voalohany efa fantatsika ary lazaina olona jiaby hoe tsy manam-pahaizana le olo. Raha zay. Faharoa, tagnatin'ny fitondrana nataony filoha Andry Rajoelina jusqu'à izy nametra-pialagna niala, firy skandaly nisy tamin'ny gouvernement, tamin'ny ministère tsiraikaraiky. Firy skandaly taony firy. Nisy volamena very tamin'ny ministère ny mine, tamin'ny bureau tao, 36 kilos d'or. Nisy volamena nivoaka tagny tany Afrique du Sud, 73 kilos d'or. Avion jet privé ny kamaradiny babany Andry Rajoelina no nitondra io volamena io. Nisy volamena tratra ta Comore sy ny tara, nisy volamena tratra ta Seychelles. Ary le fomba fitantagnana tamin'ny volan'ny Covid mandeha amina miliara. Ka izany rehetra zany ve no critère ahafahanao Monsieur Paul Rabary hanohagna Andry Rajoelina? Ahoana ve ny imaginao amin'ny mpianatra anao fa hoe raha mosena ity hanohagna Andry Rajoelina nefa io ny zava-misy mampiekaiky ny vahoaka, tsy fahaizany le fitondrana mitantana, business isan-karazany, scandale tao amin'ny gouvernement, fandikan-dalagna, anjara zo ny Assemblée nationale, manao motion de censure izy ka fa tsy ankasitrany zareo ny gouvernement sy ny premier ministre, zony zareo zany ao agnatin'ny lalagna. Ny tsabahan'ny filoham-pirenena de niravagna tagny fandikan-dalana zany, zavatra jiaby regny ve asainao milaza mijoro fa hoe manohagna Andry Rajoelina. Zegny aveko miteny hoe mampalahelo raha ny olona ohatran'igny Paul Rabary manam-pahaizana ohatran'igny no manao fihetsika na toe-tsaigny milaza hoe tombotsoam-pirenena anohagnany Andry Rajoelina. Ka tombotsoam-pirenena manao ahoana ve no hitanao vitany fitondrany Andry Rajoelina? Fanontaniana zay. Ary ankamaroan'ny malagasy rehetra tegna déçu tamin'ny Paul Rabary. Déçu. Tsy anirian'ny fagneva eto volagnin'olombelona, volagny Gasy ainatra. Fangamba raha mosegny tsy mahay magnatra. Fa izy ka kritika n'olo vahoaka malagasy aminao, izy ka anao raha nisitriky na nilevimbelona nisitriky anao. Fa ny mpanao politika tsy magnatra. Tsy magnatra, tegna tsy magnatra. Nilazainao fa hoe ilaigna ihany ny olona mianatra mitondra firenena. Nisy débat nataonao raha tsy diso tamin'ny Madagascar mihitsy zany tamin'ny 2021.
zao anao mivolagna hoe tsy laigna na tsy mianatra mety fo. Tsy laigna ozy anao olo managna nationalité française mitondra firenena, zao izy mety aminao satria fanagnana ny rajoelina nationalité française ho izy anao mangamora ny fahazahoagna ils éparses. Tsy ampoiziko hoe professeur magnano valinteny karaha zay. Fanagnana ihany rajoelina nationalité française azahoagna ils éparses, avantage amin'ny ils éparses. Satria hoe tsy fahavalony frantsay. Zany ve mba réponse? Ary soragna be dia be izoko be Koto nanindry izy satria marina zavatra nolazainy Koto fa tsisy voavaly ny Paul Rabary. Lasa nanginjiky nagnano attaque personnel i Koto izy. Nanginjiky Koto hoe magnaratsy fivavagna, hoe miady amin'ny big MG, miady i Koto hitako hoe tsy managna valy zany Paul Rabary. De zay zavatra lazainy Koto avadibadiky ny hoe anao tsy mankatia magnaratsy Zafalbert, magnaratsy zao, magnaratsy Monja John. Raha igny le niveaun'olona mampianatra sociologie na mikasiky fiarahamonigny, aloha za tsy mianatra zany. Angamba mety fiarahamonigny ny mampara na fiarahamonigny ny TGV ngamba no nianarany, na hoe fiarahamonigny mivadibadiky. Fa raha tegna olona sociologue zany mipetraka afovoany mandrinaka ny fiainan'ny Malagasy. Manahoana ve ty fiainan'ny Malagasy ty amin'izao? Sambatra ve? Miaigna am-pilaminana ve? Misakafo voky ve? Misakafo tsara ve? Manahoana ny fahasalamagna, ny hôpitaly ve? Regny zavatra jiaby regny no ahafahanao milaza hoe toanako ity fitondrana ty na toanako ty filohampirenena ty satria sambatra ny vahoaka miaigna amin'ny filaminana, afaka misakafo tsara, eo ny sécurité, toanana ty. Fa le fiainan'ny Gasy amin'izao fotoagna zao io ve no ahafahanareo milaza fa hoe andro rajoely ihany ny toana. Efa nilazaiko hoe tsy misy olona malaigny andro rajoelina, tsy misy raha amin'ny fizika amin'ny maha-olombelona tsy misy, fa ny fomba fitantanagna tompoka na izy ka olo gila mbala nivadiky nahita izy, ka olona maregniny mbola naheno izy amin'ny zavatra tsy mety misy amin'ny fitondrana nataony fitondrany andro rajoeliny ka hatramin'izao. Olo jamba hoa nahita, olo maregniny nivolagna mahay, ka intsika olo manam-pahaizana. Raha misy ino loatra ve? Raha misy ino loatra? Isoragna hoa i Koto nagnazava, lasa karaha i Koto no professeur tamin'ny université satria nilasa zavatra marigny Koto. Fa lasa Paul Rabary ndray no magnaratsy Koto hoe anao manao Facebook io, toe-tsaigna ohatranao io izy no tegna tsy mimpandroso ny firenena. Tafitokiky za everiko hoe toe-tsaigna ohatran'ny Paul Rabary igny no mampahanitra firenena. Olona mafantatra zavatra tsy mety, olona mikritika zavatra tsy mety, tapotapoka io izy lasa volamena zany le olona nitsikarainy, lasa nitiaviny le olona nitsikarainy nony tombontsoan'ny firenena ho izy. Mampalahelo zany. Raha manokana déçu, tegna déçu tamin'igny olo igny, déçu. Nahita vaovao zany ihany teo zavonandiniko hoe ampatsiahivoka atsika jamboka Malagasy. Vaovao tamin'ny Real TV androany. C'est normal izy ka andriamatoa Paul Rabary nanohagna andro rajoely, c'est normal. Ina ny antony? Vaovao inoko niany. Nitsangana
tsy ela teo ny UPAR zany Union Pro Andrajoelina tafimeza ketraka za kivy na ino zio na ino le journal hoe hay ve le UPAR Union Pro Andrajoelina io i Mamra Vatomanga no nanangana azy ary Mamra Vatomanga no mitantagna azy io izy zany ataotsika hoe président UPAR fantatsika zany olona zany c'est un milliardaire olo zany ary olona bras droite-ny Andrajoelina efa olona nampandana Andrajoelina tamin'ny 2018 c'est normal tompoko vola mamaky vato na raha joby mivadiky malandy ka azony vola na raha diso mivadiky mariny ka azony vola c'est normal oza hoe c'est normal izy ka Paul Rabary nagnano déclaration nanao Andrajoelina tsy intérêt-ny firenena zany na tonga izy niaro na hanogna Andrajoelina fa intérêt-nazy personnel satria c'est un milliardaire tompoko miraparapa aby olo jiaby tidrika amin'ny UPAR satria c'est un milliardaire maro vola miparitako azy io tazako tao koa tena kivy zany mialatsiny fa kivy tena kivy satria raha ohatra ka hoe mialatsiny fa tsy tokony tonona aketo izy raha ohatra ka hoe nora zegny le nitifitry olo araikaraiky zany nataotsika hoe nitokony nety tamin'ireo olo aby reo kivy za hitako tao ipety rakotonieny ipety zany avy Fianarantsoa na avy PDS Fianarantsoa tamin'ny taloha na avy MFM ipety zany hitako tao tamin'ny CCI Vato tamin'ny UPAR koa nefa ipety zany 100% naninjika Andrajoelina ary mahay secret-ny Andrajoelina tamin'ny business tamin'ny tetezamita ipety mihitsy na nagnano émission nametrapetraka araiky hoe ny fanagnany pety à gauche à droite business ny bois de rose non ny fanagnany Andrajoelina bois de rose sy ny tary ipety mihitsy nanao an'izany iniany pety manohana Andrajoelina satria mitsangana UPAR satria milliardaire président UPAR mazava amitsika donc zegny tsisy politique manjary tsisy politique milamigny vola fo agnatin'ny lohan'olo jiaby ro io vola fo hitako tao koa Marante Jean de Dieu hitako tao koa nilaza fa hoe tsy haiko hoe natsangan'Andriamanitra i Andrajoelina tondra firenena tamin'ny grève tamin'ny 2009 zao nampody zay nefa i Marante Jean de Dieu io tsy ela teo tatsoliara tagny asa tamin'ny anniversaire nazy asa nisy fivoriana tokony tia taona tagnatin'ny tragnonazy mbola nisakisakana ny fanjakagna nisy fanjakagna andesiny Andrajoelina iniany ndraiky izy manohana Andrajoelina satria milliardaire président UPAR satria vola ny marangay vola ny m'intéressé olo aby reo mazava amitsika donc politique gasy mazava amitsika mahakivy ny politique gasy tsy misy mitsangana fahamarinana ny mpanao politique gasy fa mitsangana amin'ny vola zay tany misy vola lasa miazakazaka agny mampalahe kivy aza kivy hitanao mivangivangitiky mimoemoe aby tamin'ny CCI tao satria milliardaire ny président itorony zany lamone tokony azava amitsika vahoaka ny zava-misy fa sarotro ny raha sarotro niady sarotro tegna sarotro ka za tsy koragna lava firy amitsika fa juste karazagna fagnamarinagna hely tamin'ny débat igny
sy toetsaign'le olona mpanao politika mampalahelo le izy. Hoy izy Paul hoe tsary nisy izy ny olona ny joueur fa eo ambony terrain, eo vo misafidy ny adversaire, eo vo misafidy arbitre. Izy ty mba soma laboly, raha-pirenena tsy mitovy laboly. Ary zay ny tokony izy alony lalao andeha ka misy règle de jeu tsy mety ahitsy. Misy arbitre fa hainao fa ikatramo adoso agny. Misy joueur tokony nagnasaha na joueur tsy feno taratasy disqualifié miala agny. Zany tokony ho izy. Zany. Avy ny tegna farany ty, tegna farany ataotsika hoe ny zavatra azavaiko satria fala le andro tsy tanana roela za, tegna farany de ty. Ny candidat 12 ny kambagna satria mahatsapa fa misy zavatra tsy mety tsy tomombagna amin'ny fifidianana ho atao. Averiko ndraiky, ny candidat 12 ny vory, ny kambagna, collectivité de candidats, ny kambagna satria misy zavatra tsy mety ao. Kasika HCC, CNI, sisa, misy zavatra tsy mety ao. Ny fiarahamonim-pirenena na société civile, tsy parti politique, efa mampy 40 agny ny société civile nanao fanambarana milaza fa misy zavatra tsy mety. Misy crise eto Madagascar, misy zavatra tokony amboarigny, mila mifampiresaka. FFKM milaza an'io, ny vahoaka maro anisa milaza an'izany. Eto eky ny mpamatsy vola, eo ny ambassady isan-karazany, Union Européen, jiaby regny milaza fa hoe tokony misy ny fifagnantonana, misy ny fifampiresagna fa misy zavatra tokony amboary, misy zavatra tsy mety amin'ity fifidianana ty. Ka oza i olo jiaby ny tany saiko regny, candidat 12, FFKM, société civile, regny mpiara-mombonantoko avy agny ivelany jiaby regny, ambassadeur sy ny tary Union Européen, jiaby regny ve tompoko sagnatriavigny olo verijery aby. Fa anareo zay miposy any rajoely fony misy jery, mahita raha aby mety. Anareo zay miposy any rajoely zay mahita raha aby mety, mahita fitondrana mety, tsy mba mandiniky. Na tsara vola ralahy, na tsara vola ranabavy aby, na tsara vola ray aman-dreny, mba tiavanareo tanindrazana. Izy ka fa miteny ny FFKM, miteny ny vahoaka, miteny ny société civile, miteny ny olo jiaby, misy zavatra tsy mety ao. Magnino tsy mitandregny anareo? Na iandra joelagna antsika mivolagna zao efa manintsinintsy en français agny miaraka amin'ny vady aman-janany. Misuivre ndraiky mandefa message amin'ny téléphone, akory agny, ataova zao. Tsy mandinika atsika, tsy mandinika anareo. Fa misy raha tokony amboarigny fa Madagascar aty nintsika jiamby, tandrazana iombona. Raha mahantra zo de mahantra atsika jiamby, raha mivoatra de mivoatra aby ny taranaka atsika, ny fianakaviana jiamby, tsy agnatin'ny lohanareo zany, tsy mandalo agnatin'ny betro zany. De mba mampalahelo ihany zalahy. Olo maro maventy hitako to amin'ny sasay vato, ino aby agnatin'ny latety ato zala? Mampalahelo ihany, tena mampalahelo, tena mampalahelo. Mampalahelo zalahy. Fa raha mbola io zavatra itoy, averiko ndraiky, tsy faminaniagna fa filazagna zavatra. Raha mbola io zavatra mitoy, ny olona miteny hoe misy zavatra tsy mety zao tokony mba mandrangitra ny sasany hoe olona tsy ty, olona mavozo fifidiana regny, olona matahotra andrajoely, ohatrany hoe mitariky zavatra ifandona. Satria regny candidat aby regny managna vahoaka derrière, abokoa ny voaka malagasy efa tonga saigny mafantatra ny zavatra tsy mety.
olona mavozy fifidianana regny, olona zao tokony fandamigny hoe raha zany no izy aleo ary amboaritsika ny règle de jeu avy eo tsika miditra ny fifidianana. Mora nge zany. CNI tsy atokisana, iska tsy atokisana ino ary mivaolagna ndao ary voagna momba ny CNI. CC tsy atokisana aloha ary anangana le cours spécial ho an'ny fifidianana na anangana cours spécial ny contrôle compte na hoe magnaramaso ny fampiasam-bola amin'ny fifidianana. Amboaragna règle de jeu jiaby miditra ny fifidianana. Tsotra nge zany. Matoa mizirizira zany ny ato amin'ny fitondrana tsy manaiky le ataontsika hoe le fionagna na fampiavanana na fagnatsaragna ny règle de jeu mikasiky fifidianana baka ny antony zala.